Ao anatin'ny tontolon'ny fananan-tany sy fananan-trano indray kosa ary dia misy amin'izao fotoana izao ny fiofanana izay omenan'ireo vaditany na ny notera moa misa efatra amby telopolo mianadahy izy ireo no miatrika izany etsy amin'ny maison du droit de la profession judiciaire etsy Anosy amin'izao fotoana izao ary aharitra 3 andro moa izany fiofanana izany fiofanana izay mahakasika indrindra ny fifampivarotana tany ndeo arahantsika kosa ny andindiny izay mbola eo entiny fano raha kotondra tsy mba hatrany sary nalainy mamy rasoana avy ihany koa. Ny fifampivarotana tany maherin'ny 5 tapitrisa ariary dia ilana notera araka ny lalàna 7 teboka haotra 9 mety hiteraka faharavana amin'ireo fifampivarotra ny tsy fahatantarana izany. Mba hanampiana ny fahaiza-manao sy ny fanamafisana lalàn'ireo notera miisa 10 izay efa amperinasa miampy ireo 9 vao handray ny asany rehefa nanaraka ny fampianarana mahakasika izany no antony fampiofanana tanterahana etsy amin'ny maison du droit et de la profession judiciaire Anosy. Izany natao voalohany indrindra tafiditra ao amin'ny fampanofanana an'ilay notera mpianatrara izay vao niditra tamin'ny fotoana ity ary koa fanamafisana ho an'ireo notera 9 mianadahy izay vao afaka fanadinana efa navita zany ilay fiofanana niditra ny fotoana dia afaka ilay fanadinana ho notera 9 isa ndraiky 9 na fanadinana 9 no afaka izay andray ny asany atsoatsy ary koa natao fahatelo anavaozana koa zany amin'ny fahaizan'ny notera izay efa amperinasa marihana fa ny notera zany dia manana an'izay tsy maintsy manavao isa-taona ny fahaizany momba ny lalàna. Olana amin'ireo notera ny tsy fahampianisa amin'izy ireo miasa eto Madagasikara ankoatra ireo 9 izay efa nahavita ny fiofanana nandritra ny 2 taona dia isy 20 hianatra ra avy amin'ny faritra rehetra ny faran'ny taona izao. Araka ny nambaran'ny maître Zanatra Kotoriza dia ny greffe en chef tribunal de première instance no natanteraka ny asa tokony ataon'ny notera isaky ny fitsarana rehefa tsy misy ny notera.